Isan'ireo tobim-pahasalamana andalovana lalam-pirenena faharoa ny eto Manjakandriana. Ao anatin'ny asa iantsoroany eto amin'ny CHRD ny fandraisana tanana ireo marary hiara lozam-pifamoivoizana. Eo ihany koa ireo vehivavy hiatrika fiterana sy ireo tolotra ara-pahasalamana hafa. Ho fanatsarana ireo tolotra ireo indrindra dia natolotra Andriamatoa Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka Profesera Kodivao Antrala Jean-Louis tamin'ny fomba ofisialy ny 14 Janoary 2024 ny ambulance ho an'ny CHRD Manjakandriana. Omenantsika zany ny azo lazaina hoe ny fanalahidy na ny lakilen'ny fiara ny ambulance manara-baitra districtny Manjakandriana district. Maiza manana Anampibetsaka amin'ny fanatanterahana ny velirano fahadimy ny fitondram-panjakana ankehitriny ny fananana ity fiara ity hoy ireo tompon'andraikitra ao an-toerana. Tombo lehibe tokoa ny hôpitaly be Manjakandriana ity indrindra vahoaka atao anatin'ny distrika Manjakandriana satria ity zany no ambulance voalohany azo ny hôpitaly atao anatin'ny distrika Manjakandriana. Izay tsara marina moa fa ny hôpitaly dia andalovan'ny RN2 zany hoe betsaka tokoa ny lozam-pifamoivoizana indrindra amin'ny camion ny taxi brosy izay mandalo eto aminay dia atao eto aloha ny premier soin ataona eto fa rehefa kosa ohatra hoe misy fahavoazana ny taolan-damosina na ny amin'ny loha dia tsy maintsy mila neurochirurgien dikan'izany dia tsy maintsy alefa ny Antananarivo any amin'ny CHU zany anaovana fitsaboana sy fizahana tsaratsara kokoa. Amin'ny lafin'ny fiterahana aloha dia azo lazaina fa nijaly tokoa izay teto satria noho ny tsy fisian'ny ambulance dia misy mandeha posiposy mandeha miteraka aty, misy mandeha sarety, misy manofa taxi brosy dia tena hoe lany vola be mihitsy zany ny mpiteraka fitsonjovan'ny fitondram-panjakana mihitsy natongavany zao ambulance zao amin'ny resaka sosialy satria ilain'ny vahoaka rehetrarehetra atao anatin'ny distrika Manjakandriana izy ity. Ny tombony lehibe zany ko dia isorana fitondram-panjakana, isorana ny ministera amin'ny fahasalamana, isorana ny fitondram-panjakana lehibe fa tena nanavitra aim-bahoaka tokoa ny fahatongavany zao ambulance raitra dia raitra zao satria tena hoe équipe tanteraka ilay ambulance. Zava-dehibe zany ambulance zany indrindra fa ty amin'ny faritra ambanivohitra matetika ny olona tena marary mila fiara matetika sahirana ary tsika ty ambanivohitra tsy voatery misy foana zany fitaterana hoe misesy sady hita mandrakariva fa dia indraindray rehefa misy maika misy marary maika ilana hoentina any amin'ny hôpitaly hafa na hoentina makaty amin'ny hôpitaly dia mitady tomobile eny ny olona sahirakirina dia eo zany ny ambulance izay tena ilaina ary tena lisy tsara manandra-penitra heverina fa hitondra zava-dehibe ho an'ny distrika Manjakandriana fisian'izay ambulance zay eto amin'ity hôpitaly Manjakandriana ity. Ny commune anankiray misy anay ny commune ambanivohitra dia mahatsiaro fa tsy misy tsony zany ny tany lavitra andrina eto Madagasikara fa tena voajery ny araky ny tenin'ny président république hoe tsy misy atao ambany tsony distrika fa na ny commune koa raha tsapanay hoe fijerevana ny ambanivohitra mihitsy zao fanomezana ambulance zao. Dia misaotra ny filohan'ny république, misaotra ny ministry fahasalamana izay nameany izay ambulance ho an'ny distrika Manjakandriana izay. Nandritra ny lahateny izay nataony dia nanavatra Andriamatoa Minisitra ny mba hikajiana izao fananana eo ambonan'izao. Nanentana ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ny vahoaka ihany koa Andriamatoa Minisitra no momba ireo fihetsika sakana mba hahafahana miady amin'ny fiparitahany volanaretina coronavirus. Izao fanolorana izao dia tsy tonga ho azy fa tao anatin'ny fikendrena manokana. Fikendrena ny amin'ny hoe fahasalamam-bahoaka manatona ny vahoaka izany. Ahoana tokoa moa no azo eritreretina amin'izao fitondram-panjakana ankehitriny izao ny hoe tsy misy ambulance eto Manjakandriana. Raha tsy laza fotsiny any loza miseho amin'ity lalana ity betsaka zany dia ho jerena fotsiny ve reny olona reny
ary eny kotoa dia fa elaela no tsy nanantsika ambulance fa zao fotoana fanjakana zao dia tena mijery ny vahoaka mihitsy ary zany ny ampandehanana anay ampandehanany filohan'ny repoblika anay manatona ny vahoaka mitafatafa miresaka manorevitra ary manome zay tena ilainy indrindra ka dia ankehitriny dia hitako fa tsapanareo fa tena ilainareo ny ambulance amin'ity toerany ity manjakandrina ity ambulance manokana izy io tsy betsaka ohatran'io fa dia hiezaka isika mbola ampitaovana koa ireo faritra maro samihafa amin'ny ambulance satria za rehefa mandeha dia hitako mihitsy hoe filana manokana mihitsy zany ambulance zany ho an'ireo distrika maro zay tsy mbola manana zany eto amin'ny nosy izy io dia ambulance za dia mahasamy teny mihitsy hoe raha ny chauffeur an'io ngamba zao dia ngamba tsy te hody mihitsy ho jerentsika rehefa avy ao anatiny ao fa mahate hipetrapetraka foana ao anatiny ao zay le ataontsika hoe confortable nefa tsy confortable fotsiny ho an'ny mpanaraka sy ny mpitondra ao anatiny ao fa na ho an'ny marary koa azy ary efa voahevitra daholo ny zavatra rehetra ao anatiny ao na ny fananana ny oxygène ao anatiny ao ny fananana ny fanafody maro samihafa io ambulance io dia ambulance manara-penitra izy io fa dia mahaiza manana araka ny teny teo moa zany dia efa nanetoky ny solombavam-bahoaka zay misolo anareo rehetrarehetra manjakandrina mahasolombava-bahoaka azy fa ho karakarahanay tahaka fanananay manokana any an-tranonay io izy ka dia sotra betsaka ny amin'izay fa maharavoravo zany fanomezatoky menareo zany ka dia mbola veriko foana hoe mahaiza manana fa tsy betsaka io atao nefa ny fandaminana mba azahoana azy ireny tsy maintsy misy ny fikirakirana manokana fa rehefa tonga ara-potoana dia ho avokoa no an'ny hafa satria tsisy zanaka nkala hafa eto ary izahay ao ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia manatanteraka eo le vinany filohan'ny repoblika le velo rano fahadimy le fahasalamana ho an'ny rehetra kanefa izy koa dia milaza fa tsy misy adinina distrika ray mihitsy eto amin'ity Madagasikara ty ankehitriny dia te hitodika avy hatrany amintsika marobe tonga eto dia atsika mpiasan'ny fahasalamana ny ady amin'ny coronavirus dia mbola mitohy voafehitsika izy io fa mitohy ary eto dia manamafy ny anetanatsika ny olona rehetra hanaja andreny fepetrasakana zay amin'ny fomba mahomby anisany ao anatin'ity fiarovana amin'ny coronavirus ity faharoa dia isika dia manana atao hoe ampo malagasy na hoe fierté nationale rehefa tonga ny coronavirus atsika ny anisan'ny firenena tokana zay avy hatrany manana fanafody mahakasina an'izany coronavirus zany ary eto dia mbola manentana foana fa ny fandraisanao an'izany no hiaro anao tsy ny raha somary tsy mazaka le sitrony ianao atsika fa misy an'le CVO plus gélule ary ankehitriny ary dia masamy teny anareo fa efa betsaka no mandray an'izany ary betsaka ny voaro ary betsaka ny sitrana koa miaraka amin'izany marina fa mety atambatra ny fanafody hafa le izy arakaraka ny toe-batatsika arakaraka ny zava-misy eo amin'ny fandehanan'ny aretina fa ny hita dia mahomby tokoa zany dia apprécier ko tsiratsiray avy ny amin'izay